fizay tsy miady amin'ny fanjakana mihitsy atao amin'ny commune urbaine zay anankiray tsy miady amin'ny fanjakana zay fa mba mitaraina zany a ny zavatra misy izy moa ny tarainana tsy ny fanjakana ave ny tarainana raha misy problème zay zany mba hitarainanay ka mikasika an'ilay fanambarana nataony Andriamatoa ministre ny aménagement du territoire zany mikasika amin'ny projet présidentiel milaza fa nanome autorisation zay mikasika ny fanamboarana nitsy andotam-pianaka dia tsy marina zay zavatra zay tsy marina mihitsy le izy ngamba mety le vaovao azony a mety tsy mitombina na diso fizay zany tsy nanome permis mihitsy a mikasika ny fanamboarana sy ny zavatra atao etsy amin'ny andotam-pianaka ny antony dia tsotra fotsiny satria tany manana titre izy io tanin'olo-kafa izy io zany a misy titre izy io ka tsy anjaran'ny commune urbaine mihitsy a no anome permis de construire amin'ny tany a misy titre n'olona raha tsy le olona tompony mihitsy a no mangataka manao zavatra eo amboniny zay ny lalàna zay zay ny mikasika ny loi mikasika ny urbanisme zay ka tianay amarinina zany fa tsy misy permis mihitsy avy aty aminay a nomen'ny commune urbaine fa tsy fantatro le vaovao tonga tany amin'ny ministre ny aménagement territoire na tonga azy nanambarany zavatra zay anankiray fa ny zavatra misy fotsiny a tamin'ny 22 décembre 2016 zany a dia namoaka arrêté ministériel ny ministère tamin'ny fotoana io arrêté numéro 28 195 barre 2017 barre MEPAT SG barre DGAT io zany no nanome permis voalohany tao ny fotoana io zareo zany nanome permis fa tsy zay nanome autorisation zany izy mba anao zavatra eo amin'ny toeran'io ka zay zany ny zavatra misy nahita io zay tamin'ny fotoana zany dia nametraka fitoriana teny amin'ny conseil d'état ary namoaka arrêté zany zay tamin'izay fotoana zay arrêté numéro 147 CUA barre CAB 17 tamin'ny 6 mars 2017 manao cessation de travaux zany hoe nahato zany le asa satria tsy ara-dalàna le izy zay no nataonay fa tsy nanome permis mihitsy mikasika an'io andotam-pianaka io tsara ho azavaina ihany zay satria manjary miteraka fandosokevitra zany zavatra zay averiko indray mandeha fa tsy miady zay hoe mitaraina amin'ny fanjakana zay hoe mba jerena ihany a zavatra ara-dalàna mba ahafahantsika miroso anatin'le fampandrosoana tena mitaraina zay satria tena tsapanay le izy fa tena mampalahelo zay zany zavatra misy ka atsara ihany manazava zavatra zay dia io arrêté io zany navoakanay tamin'ny razeko amin'io 6 mars 2017 manao cessation de travaux tamin'izay fotoana zay io arrêté na io nefa tsy nijanona teo fa nalefa amin'ny préfet indray préfet de police any amin'ny tribunal administratif mba hoe hofanina zany le arrêté nay satria ozy izy hoe tsy nahazo contrôle de légalité zay ny lazainy nefany a tianeo marina zany fa tamin'ny 17 mars 2017 nalefany tany amin'ny préfecture io arrêté io ary nahazo récépissé tamin'ny 21 mars 2017 voaka amin'ny préfet tsara zany ny arrêté nay tamin'izay fotoana zay matoa nahazo récépissé zay ka efa nandalo contrôle de légalité tany aminy zany le arrêté nrasanay mikasika ny arrêt de travaux zay zany angamba ny tena tianao resananareo mpanao gazety fa dia misaotra be dehibe anareo fahatogavanareo eto milaza an'izay fotsiny hoe tsy nahazo tsy nanome permis akory izay firy zareo ihany nanome permis teo zany mikasika an'io tiana io mariana mba miantso ny total izay fa zay zany manara-dalàna tokony manana permis ny total afaty amin'ny commune urbaine ary zay mivoalazany loi mikasika ny urbanisme afaty aminay ny compétence amin'ny an'izany satria misy antony maro mahatonga an'izay io tany io dia mbola averinay fa tany miady tany manan-tompo misy titre ange io tany io zay mba tiana apetraka zay ka atao ahoana moa fa zay ny zavatra misy hitondrana miaramila hitondrana polisy tsy misy acte fa dia atao an'izay fotsiny le izy tsy afaka miady amin'ny fanjakana zay fa mamana zava fotsiny mitaraina zavatra misy zay ny anay moa zany fa notifienay izy amin'le arrêté le hoe mampijanona an'le asa nefa moa le arrêté dia nalefan'ny zareo indray any amin'ny tribunal administratif mbola tsy misy valiny hatramin'izao zay zany ny problème anay ny azonay atao tsisy azonay atao fa tsy manara-dalàna ihany zay anay zany dia manara-dalàna ihany zay mandefa an'le procédure légale voalazany lalàna zay hatreo ihany ny azonay atao satria indray andro any mety antaniny zay hoe aiza mikasika an'izao sy mikasika an'izao dia arahanay tsara zay lalàna zay zay zany ny azonay atao sisa
ny tsaromarina ihany koa nefany a dia misy taratasina le fanomem-paty mihitsy a tamin'ny 10 janvier 2016 numéro 015 izy io 2017 fa tsy azo ataony manao remblai sy construction amin'ny zone io zay mahagaga zay zavasay amin'ny zone io izy izy a raha tsy efa mivoaka amin'ny PUD plan de l'urbanisme de développement zay raha iny conseil municipal nefa mbola tsy misy PUD hatramin'izao zay zany taratasy nataony tamin'ireo fotoana zay zay nanaja tsara n'io taratasy nataony zareo nefa izy ihany moa tateorina no mamoaka an'izay acte zay